Verina aminao any atokantrano andray tompo-kilasy togovavy ny arabo amin'izao takriva ny talata fa 20 ny volana jolay izao. Manasanao ampanajana ary izay atao amin'ny fahitalavitra matv anaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny vaovaontsika amin'ity takriva ity. Isongadina betsaka atao anatin'izao vaovaontsika izao moa ny akon'ny fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ary ny akon'ny fampilezan-kevitra. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa no dia isantarantsika avy hatrany ary ny fotoanantsika amin'izao takriva izao. Tranona député no maikila tetsy Antanimena Omaly alina araka ny fanazavana izay voaraiteny antoerana dia nandidina tamin'ny valora sasany tanoany no ny andohaniny sy naharehatra ity trano ity. Ny redareda ny avy tetsy Antanimena Omaly alina nandidina tamin'ny valora sasany. Tranona député Amperinasa no maikila ka ny riana ambony no nahitana fahasimbana betsaka. Nivoaka ny olona nahare fipoahana mahery vaika avy tao amin'ity trano député ity ka raha vao nahita ny afo ny redareda dia nisy avy hatrany ireo nampandrea ny mpamonjy voiny sy ny tompona andraikitry ny vokotany. Araka izany dia gaziny epoka no eritreretin'ny mponina teny antoerana nitarika ny fahamaizana taorian'ny fahenoan'izy ireo ny fipoahana mahery vaika. Ala nyafo may zany ny tany député dia misy zavakely ny lansans tao anatin'le trano. Zaho moa nary an'io dia tsy misopilea dia nansola hoe misy telefôna dia nany telefôna le vahoaka dia tonga ny président dia trampidiny dia nga dia voafely raha ny hitanareo tety manodidina ina zany niteraka an'le famaisana tsy fantara loatra atao anaty trano izy atao anaty trano koa le afo le disikely morakoraka afo miditaka be le disikely tao amin'ny premier étage ambadiky ny fiasako moa izy ambadiky ny dicom teo any sady miantso an'le biaky miantso an'le tsirasopileny dia le olona tery am'fariny ambony tery miantsika amin'ity malakilaky dia mba be koa moa ny azy dia tonga le izy dia mba voafely misy miteny hoe nisy mitoka be tao anatin'le trano manahoana ny misy miteny misy bouteille zany tao amin'le trano misy miteny an'izay za moa aty ivelany tsy mahita an'le izy satria le olona tao matroka misy hoe ny zavatra nipoka be zany atao atsaiko na inona le mipoka be tao na inona misy zavatra mipoka be ony tao. Tonga raha-potoana ny mpamonjy voina tao aorian'ny anjo voarain'izy ireo. Fiarabe ny mpamonjy voina 5 no nigadona teny antoerana namono ny afo ka orarota teo aoriana dia voafehy izany. Nanambara kosa ireo mponina teny antoerana fa nanao ny asany tokoa ireto mpamonjy voina saingy hitan'izy ireo lesoka ny tsy fampian'ny fitaovana eo ampelantanan'izy ireo. Ny fandraisan'ny popia ndraiky hoe tena tonga raha-potoana ary le rony fa le fitaovana ny sampy ohatra ny rano zany setroka be tsisy ny azo menana nefa tsy misy masika tsisy mpiarovana mitratrana ohatran'izany fa tena azaka hoe nandray andraiky le computre ny fitaovana zany ny tena sampy dia nampalahelo nahazo an'le hoany mafy nahazo ny dala nefa raha ampy fitaovana ry dala mety tsy misy dégâts firy zany fa no lesy fampile fitaovana dia azo atao levina ihany ny trano député zany hoe naharitra firy indrindra teo famonoana an'le afo ela ihany satria hatramin'izao zao mbola le afo any ambaniny ihany zany mbola vonona satria le izy zany misy otrikafo fa sao dia efa lasa aveo vao mitana reo izy dia voatery tsy maintsy vonona hatramin'ny farany. Tsy nisy ny ainana foita amin'ity hain-trano ity fa raha ny fanazavana izay voaraiteny antoerana dia maikilany sy 100,000 entana tao an-trano akoatra ireo izay zakan'ny tanana. Ny député tompon'ny trano kosa indray dia mbola any Beroro distrika nahalany azy manatanteraka ny fampilezan-kevitra amin'ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay ataony zoma 1 amin'ny 30 jolay ho avy izao.